Zay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa mpianatra eo amin'ny 200 indray no navita ny fianarana mikasika ny taovolo sy ny fanatsarana ny tarehy teo anivon'ny Institut Professionnel des Arts de la Coiffure na IPAC tamin'iny taona 2014 iny. Amin'ny mahamatiana ny fampianarana nomena azy ireo dia avy hatrany dia afaka mandray sy miditra amin'ny sehatry ny asa ireo mpianatra izay vao mivoaka. Mpianatra eo amin'ny 200 indray no navita ny fianarany mahakasika ny taovolo sy ny fanatsarana ny tarehy teo anivon'ny Institut Professionnel des Arts de la Coiffure na ny IPAC tamin'ny taona 2014 iny. Amin'ny mahamatiana ny fampianarana nomena azy ireo dia avy hatrany dia afaka mandray sy miditra amin'ny sehatry ny asa ireto mpianatra ireto. Toy ny fanaona isa-taona moa zany dia mamoaka mpianatra navita ny taom-pianarana 2012 izay ny taona manaraka. Izany tsika taona 2012 izany no mamoahana indray ireo andiany fahavalo amby roapolo izany amin'ny mpianatry ny IPAC nandritra izay taona maro na nampianaranay sy nanofanany mpianatra izay ka ireo andiany ireo dia ireo navita ny fianarany ny sampana coiffure sy ny sampana esthétique fikarakarana ny volo sy ny bika aman'endrika moa zany izay lalin'izy ireo tao amin'ny IPAC nandritra izay herintaona izay. Fanomezana ny atao hoe fankasitrapahaizana na fanamariam-pahaizana izay omeny ny sekoly sy ny fanjakana dia ataoko fotsy zavatra maivana zany ka tsy hoe zaraina fotsy zany fa manana ny lanjany karaha-matoa izy mahazo amin'izay zany dia olona afaka vonona hiatrika avy hatrany izay asa hoatrehany. Andiany fahavalo amby roapolo ity navoaka ny asa bozy lasa teo teny amin'ny espace Lerdoado Fisoavimerina ity ary lavatra no anarana nomena azy. Mariana moa fa misy telo amin'izao fotoana izao ny ivitoerana mpampianarana IPAC dia ny Ankadivato, Ambodivona ary 67 hectares. Taorian'ny fanolorana ny mari-pakasitrahana ary dia niarany fety ireo mpianatra vao nivoaka sy ireo tompon'andraikitry ny ivitoerana ihany koa.